Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity sabata maraina ny fa 7 volana oktobra ity. Mba hampitahiana sy ao anatin'ny hafaliana no andraisana antsika isa-tokantrano tsirairay avy. Ny irina dia hitsahatsy miaraka amin'ny tompo tokoa ny isika ka hanala ny enta-mavesatra rehetra izy. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinaina ny dia vavakisika. Iranay tsara indrizan-danitro, mbola velom-pisaorana anao ny fonay. Mbola afaka miantso ny anaranao ankehitriny, mbola afaka manana anjara ihany koa ny amin'ny fitsaharanao. Na iza misy anay ankehitriny dia te hisaotra anao manokana izahay, na ny amin'ny fitantananao anay, na ny amin'ny fahavelomana ankehitriny. Eny fa na dia ao anatin'ny zavatsarotra aza ny ankamaroany maro eto anio dia hisaoranay anao hatrany satria fantatray fa mandalo avokoa ny zavatra rehetra, eny fa na hatramin'io mety ho fangefiriana sy ny olona rehetra misy eo aminay, fa ny teninao sy ny fahamarinanao rery ihany no maharitra mandrakizay. Tianay raha amin'ity maraina ity dia mba ho vita fihavanana aminao izahay ka ahafahanay misitraka ihany koa ny amin'ilay fahasoavana lehibe avy any aminao. Koa raiso izahay Tompo ho zanakao amin'ny fahafenony, raiso ihany koa mba ho eo aminao, aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao ny fitoerana masina. Nalaina amin'ny Daniela 7:24 manao hoe 304 andro ary no ny afaka izany dia amin'izay vao ho diovina ny fitoerana masina, amen. Mibaiko antsika Andriamanitra, hanolotra ny fotsika, hanolotra ny herintsika ihany koa ao amin'ny asa fitorianan'ilay hafatra izay nampientanentana an'ireo lehilahy sy vehivavy dia tamin'ny taona 1843, tamin'ny taona 1844 ihany koa, ry mpiray fanandrenana malala mijoroa eo amin'ny asa ilain'ny Tompo. Hijoroanao, ilaozy eo ireo izay efa nomena fahazavana ombenombeny kanefa mbola mifidy handany amin'ny fahavalo ihany. Tanterao ny asa nampanaovina antsika. Ny ten'Andriamanitra no afatra entinao ko mijoroa eo amin'ny pilipitra amin'ny fahamarinana, ary rehefa eo ianao dia toroy ny fitiavan'i Kristy tsy ho ela. Tsy maintsy handresy ny fahamarinana mandrakizay. Ny adian-kevitra sy notoerina nandritra ny atsasaky ny taonjato mahery ireo lafiny samihafa amin'ny fahamarinana ankehitriny. Misy tsangakevitra vaovao naroso ho fahamarinana kanefa tsy fahamarinana akory izy ireny, dia naseho ny fanan'Andriamanitra ny fahadisoany. Rehefa naseho ireo anjy lehibe ny finoantsika dia efa olombelona nanamarina an'izany ny fanahy masina, indrindra ny fahamarinana momba ny fitoerana masina. Nanoana mandrakariva n'io fotom-pinoana io tamin'ny fomba miavaka ny fanahy masina, saingy ankehitriny toy ny taloha ihany dia hisy olona sasany ho voatarika hamorona tsangakevitra vaovao ary koa handany fahamarinana izay efa nasian'ny fanan'Andriamanitra tomboka se. Na iza nefa maneho tsangakevitra izay mampiala antsika amin'ilay fahazavana tonga tamintsika momba ny fanompoana ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra dia tsy tokony ekena ho mpampianatra izy. Zava-dehibe tokoa atsika manko, atsika izay vahoaka an'Andriamanitra, ny mahatakatra araka ny tokony ho izy ny amin'ny fitoerana masina. Ary rehefa nikatsaka fantatra ny azahoana fanazavana mikasika an'izany isika dia tonga ny fahazavana. Fantaro ary tamin'ny alalan'ny fahazavana nomen'Andriamanitra antsika fa tokony ho foaziny ireo afatra izay efa nitoriana tamin'ny fotoana lasa, satria isy olona hitonga tsangakevitra vaovao. Hiezaka manko ireny olona ireny hanam-pirofo fa ara-tsoratra masina izany kanjo hevi-diso. Tsy azontsika atao ny manaiky an'ireny hevitra tsangakevitra izay efa diso ireny ho ao anatin'ny fahamarinana. Tsy azontsika atao ny mandao ny fahamarinana izay efa nampiorenina antsika. Isy olona mandrakariva manko hitady zava-baovao ka hanolana ny tenin'Andriamanitra mba hampifanaraka an'izany amin'ny tsangakeviny, mba
mba hafanaraka amin'izany ihany koa ny amin'ny safidy mpiainana izay efa raisiny, ry mpiray fanantenana, ry namana malala, ry havako malala. Aoka isika handray an'izay nomena Andriamanitra antsika sy izay nampianarany fanahiny antsika ho fahamarinana. Ka ino an'izany? Aoka ny fanahy masina hampahery antsika sy hampijoro antsika amin'ny fahamarinany rery ihany, ka ananantsika fanetretena lalina sy fahendrena, ka hiara-handeha amin'ny Kristy tahaka ny Enokana isika, hitombo finoana tahaka ny Abrahama, ary ianao sy ianao tanteraka ny asa fanompoana tahaka ny Paoly. Amen. Rirana tsara indrizany danitro mbola misaotra anao zay amin'izany tenao zany. Ampio izay Tompo mba hanana faharetana tokoa ary hanana finiavana sy fikirizana ny amin'ny fanarahana ny fahamarinana avy aminao. Aoka izay avy aminao rery ihany tokinay, ary ampio izay amin'ny alalan'ny fanainao masina, hiala amin'ny mety fitiavana sy fahazahana ivelany fotsiny ihany, fa azoto ankasitraka ny amin'ireo izay efa avy aminao, ary ihany koa ahay sy hanaraka ihany koa ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.